araka izany apôstôly a Jesosy tompo rehefa miasa amin'ny olona tsy misafidy olona esana izy fa na olona manana na olona tsy manana rehefa manao dingana fotsiny le olona de mandray vahaolana ao anatin'izany. Ohatra zao a resaka ny amin'ny namana boka mankotsika misy lehilahy anankiray a mpanao an'ireny fivarota-kazo reny izy zany hoe manana machine kazo anankiroa izy io raha tsy diso a indray tery amin'ny partiana Amboda Mahazo iny de indray eo Andravoahangy. De io lehilahy io a nanana banky vola zany izy 400 millions satria mivarika azo de mindrana de tsy tafaverina le izy fa tonga teo ampelantanana le izy de tsy fantako na hoe inona ny zavatra nahatonga an'le vola tsy natafaverina an'izay zany azonao. De nanana banky 400 millions izy de tam' voalohany a raha jerevanao izy tsy fantatrao hoe manana olana azonao taka nenina mana manko a tsy fantatrao izy manana olana amin'ny voaloha fa rehefa nandeha teny ny fotoana hita ihany le izy hoe manana olana le olona ary matetika olona tsy ampozinao no mahafantatra an'le izy. De ity lehilahy anankiray ity a tena nanana ny maha izy azy satria tena manam-bola zany a fa rehefa tratrany io trosa 400 millions io izy vokatry ny ady saina satria tsy hitany zay amerenana an'io vola io lasa fotsy hatramin'ny volony a volombavana io tsy voala antsony fa lasa fotsy hatramin'ny volombavana. Olona somary bota izy zany fa iny asehony moa sariny io izy rehefa le mitantara taty aoriana bota izy fa iny mba ngezangeza ny vatany fa nahi tena nahi mihitsy nandre fitoriana filazantsara na rehefa nahita fandarana ohatra zao hitan'ny mpijery atsika zao zany de nanantona moa izy io de rehefa nanantona izy de tena mitaraina sady mitomany mihitsy ary raha lehilahy hoe tena mafy ny olako tena mampalahelo tamin'ny tantarany a efa ifanenjehana tena ifanenjehana polisy mihitsy izy tam'zany fampitadiavana de mitantara io izy zao izy a tena vao mivoaka ny trano de manafinendrika manova ny fitafiko sy ny karaza zany mba tsy ahafantaran'ny olona azy zany satria tena afa-baraka tanteraka mihitsy tsy samandalo eo amin'ny toeram-piasana na ny manodidina raha zany tena nafantatra mihitsy hoe mitsoky ty lehilahy ty de ny tena nafinaritra tamin'ity lehilahy ty manana ny maha izy azy izy a olona manam-boninahitra tena mpanam-bola ary mpilalao vola ny tena nafinaritra taminy izy mihitsy no misisika apôstôly amin'ny 5 sasany maray izy de efa tonga ao am-piangonana de dondominy io fiangonana io a mizany ny fiangonana mbola tsy mivoha fa dondominy fiangonana de vaniny zay mpiandry varavarana eo zany de miditra ao izy de mivavaka de reny ny apôstôly isaky ny mahita apôstôly izy mba hoe to ambavaka mila vavaka zany hoe izy mihitsy no misisika tena tery misy taona ary zay teneny amin'ny manomboka amin'ny nenina io izy de tonga amin'ny 5 sasany izy de tonga de andao hiakatra eny an-tendrombohitra fa mba hoe to ambavaka fa tena mijaly am'ty olako ty de lasa ianao de miaraka aminazy eny de mitondra ambavaka afaka herinandro sa tapabolana tao aorianan'izay fitondrana mambavaka zay a nyreny ny tany ambanivohitra tany nanome tany azy tany ngeza be mihitsy de io tany io namidiny le rahalahy de rehefa namidiny le tany a de lafiny 600 millions jereva am'zany a fitahin'Andriamanitra zany a olo-kafa reniny avy tany amin'ny tany ambanivohitra tany no nikasihan'ny tompo nanome tany azy de namidiny 600 millions voalohany 400 millions any banky ary nanana 200 millions zany izy zany hoe le lehilahy rehefa nanao dinga nanantona tena nisisika mihitsy nitady vahaolana na de manam-boninahitra sy manana ny maha izy azy ary nitahin'Andriamanitra izy ary ny tena nahagaga de zao tatio arina izy rehefa tena nirosy lalina tamin'ny fanomponin'Andriamanitra izy kosa aloha tsy hoe afaka atao anatin'izay trosa zay de vao mivany trosany de tsy hitatsony izy a fa izy afaka tamin'izay trosa zay satria sarobidy loatra taminy nanafahan'i Jesosy azy de nirosy lalina tamin'ny fanompona izy nanompo an'Andriamanitra ary tena hoe ty asan'Andriamanitra mihitsy zany lehilahy zany tatio arina am'izay izy tamin'ny fivarota-kazony io tena azo asa raha azona sara-tsaina zany hoe mandray 70 millions par semaine zany tena hoe fitahin'Andriamanitra tena hoe nisy fitahina tena nitobaka teo amin'ny fiainany satria hitan'Andriamanitra ny toepo ny fananetry teny izy aloha voalohany indrindra tsy vita nanetry teny izy fa nisisika izy ary tena tsy niala tamin'Andriamanitra izy rehefa nitahin'Andriamanitra fa niroso tamin'ny fanomponan'Andriamanitra ka betsaka ny olona mety taka izany manana ny maha izy azy mety tsy sananantony ianao hatram'izay mety ny teny ianao hoe za zao ve de mendrika anavy iny anantona an'izany Jesosy zany za zao ve de mendrika anany mba hivavaka zany tena milaza aminao mendrika anao ny hivavaka namana boka komandin'ny miaramila ny Siria tena hoe tanakavanan'ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany nanao dingana sy nanetry tena nanantona mpanompon'Andriamanitra ka hoy aminao hoe raha mba tena matsapy ianao fa tena mafy aminao loatra io abokana io olana misy eo amin'ny fiainanao io
manatona ianao an Jesosy Manitre tena manitra tena fa ny dingana zay ataonao miteny amin'ny tompo ianao taka an'ity boky ty hoe raha mety ianao de mahay manadio aho ny dingana ataonao misy lanjany lehibe ao anatrehan'Andriamanitra ka hoy am'reto mpanaraka ny fandaharany reto apôstôly hoe mety aminy mihitsy a ny manantona an Jesosy am'izao fotoana izao itsika moa amin'ny sabotsy ho avy zao a misy vavaka fanafahana karakaraintsika ao amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka ery anaty avy isotry hoy hoe tena mety aminao zay manaraka an'ity fandaharany ity tsy misafidy na olona manahoana ianao na olona manahoana na manaboka manana ny maha izy azy fa nanetry tena izy nanantony ity boky anankiray ity kosa sahirana izy teo amin'ny fiainany fa ny fahasahiranany a nampisisika azy nanantona an Jesosy tompo ka hoy ampijery am'izao fotoana zao hoe mety aminao ty fotoana amin'ny sabotsy ho avy zao ty manomboka amin'ny sivy sasany maraina ny fotoana ao amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka ny toerana mora hitanan'io a de raha ohatra ka mitondra fiara ianao na mandeha bus na tsy fantako zay zavatra hoentinao zany a raha avany anosy ianao de mandalo any ampefilo de eo amin'ny arian'ny bus Andavamamba eo amin'ny arian'ny bus Andavamamba eo a misy vehivavy a manao robe fotsy a mafy tena mitafy fahamasinana tsara zany mitana banderole izy de misy soratra hoe fiangonana kristiana miara-mivavaka amin'ny banderole io rehefa manantona andreo fotsiny ianao de efa misy olona mpanatitra anao manokana mihitsy aty am'le toeram-pivavahana raha ohatra indray ianao ka avany a 67 na ohatra hoe akazo manga sy avany vato reny de mandalo amin'ny postre 67 zany de eo amin'ny postre 67 eo ihany koa misy accueil ihany koa eo misy accueil ihany koa manao vehivavy manao saron-doha de manao robe zany le vehivavy de afaka manantona andreo vehivavy reo ihany koa ianao raha ohatra ka tsy hitanao ny eo amin'ny postre 67 de eo amin'ny Senam 67 na Jirama 67 zany ny arean'ny bus moa eo amin'ny Jirama fa afaka manantona eo zany ianao a arean'ny bus Andavamamba eo amin'ny Senam 67 de eo amin'ny postre 67 hoy ampijery hoe mety aminy ty fandaharany ty apôstôly ohatra zao zavatra misy apôstôly tamin'ny sabotsy teo tamin'ny fitoam-bavaka lehibe zay nataontsika zany hoe le vavaka fanafana goavana nataontsika tamin'ny sabotsy teo de zavatra nisy niza olona tonga tao nanao dingana na mipetraka amin'ny toerana manahoana izy na manahoana zany hoe natonotony ny fiainany na manana maizy azy izy tsy nisy ny alamaina apôstôly zany mihitsy tena hoe tsisy ny alamaina fa nandray fanafahana daholy ny olona rehetrarehetra tonga tao amin'ny toerana io ohatra zao nisy vehivavy anankiray ny karakara taratasy ny zafikeliny izy hoe ho alefany a Frantsa zany amataonany maro amataonany maro nijoro ny vavolombelona tamiko vo tamin'ny omaly maraina manko izy zany nraisiko omaly maraina rivariva teo le andro ka teo tamin'ny ray teo ngamba izay raha tsy diso niraisina io vehivavy io de nijoro vavolombelona hoe tena voninahitra ho an'Andriamanitra apôstôly izy fa zaho izy efa amataonany maro ny karakarany taratasy nyty zafikelyko ty hoe ho alefany a Frantsa satria ny ray aman-dreny ny lasany zany de le zanany sisa no alefany tsy nety mihitsy tsy nety ary ny tena nagaga de zao efa nitety toerana maro izy anisan'ny zany ny fiangonany efa nanatona mpanompon'Andriamanitra maro izy nanao délivrance sy tsy fantako zay nivavahana sotro zany fa tsy nety lasa mihitsy le zazy tsy mety mivoaka ny taratasy fa tam'ty sabotsy lasa teo ty tam'y vavaka fanafana lehibe teo iny natao délivrance jereo tsara le bebeany no natao délivrance fa tsy le zafikeliny fa le zafikeliny tena mahagaga ny fiasan'Andriamanitra le zafikeliny ndray mivoaka le taratasy tany amin'ny mpikarakara azy zany de tena andeho any andafo mihitsy zao nijoro vavolombelona teo izy omaly ariva hoe lasa ihany ty ny zafikeliko apôstôly zao izy nanatrika an'le fitoam-bavaka fa ny zanako ny lasa tany andafy ka matetika mety hoe ny zanakao ohatra mety manana olana ohatra zany na hoe mety marary any koa ny zanakao mety amin'ny alalan'ny dingana zay ataonao ihany koa ane anafan'Andriamanitra n'le zazy ka hoy am ray aman-dreny zay mahita sy mandre anay am'izao fotoana zao mety marary ny zanakao mety manana olana ny zanako any ivelany any ianao zay mahita nyty fandaharany ty mihitsy no mila manantona de ho afahan'Andriamanitra ny zanakao mety mahita anay ihany koa ianao am'izao fotoana zao mety mpitazona orinasa am'izao fotoana zao le orinasa le tazominao miamitotongana miafahity le orinasa hoy aminao araroty de nyzao fotoana ahitanao zao fandarana zao araroty manatona manaova dingana aza miandro hoe potika tena hoe potika mihitsy le orinasa vo anao dingana fa ny herin'Andriamanitra tsy mifidy olona
fa na olona manana ny maizy azy na olona tena hoe sahirana eo amin'ny fiainany rehefa Andriamanitra ny miasa mahay manova ny fiainan'iny olona iny ka mety mianao anatin'ny trosa be dia be mihitsy ianao am'izao fotoana izao mety misy taona ianao ohatra napindram-bola tamin'ny olona vokatry ny fatokisana olona be loatra de efa napindram-bola amina tapitrisany maromaro ny napindrama olona de tany le olona de tsy hita azonao zany rehetrarehetra zany de resaka asana devoly zany a fa raha ohatra ianao ka manao dingana am'ity fotoana ity amin'ny sabotsy izy teo amin'ny sabotsy ho avy zao tena manaova dingana fa vavaka no ilainao manaova taka ny reto boka reto na manana ny maizy anao ianao na olona tena hoe atontono ny fiainanao na tena sahirana ianao eo amin'ny fiainanao ho anao indrindra ity fotoana ity tena mety aminao amin'ny sabotsy ho avy zao a ety amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka ety a anaty azo isotry de hoy aminao hoe mety aminao ty fotoana ity ka dia tongava ety amin'ny arean'ny bus andavamamba eo amin'ny arean'ny bus andavamamba hoe misy accueil de afaka manantona andreo accueil reo ianao a de aterina ety am'le trano fivavahana na eo amin'ny poste 67 a misy accueil ihany koa eo vehivavy manao saron-doha de manao robe tsara mihitsy mitafy fahamasinana tsara na eo amin'ny senama 67 misy accueil ihany koa eo de rehefa tonga eo fotsiny anao de manatona andreo accueil reo a de aterina aty am'le trano fivavahana ny zavatra mahafinaritra apôstôly tamin'ny sabotsy a misy olona jamba nahiratra ny tsy mahita zany de tena nahiratra ny marenina nandre ary hoe ny olona nisy olona bingo tongotra ara zay moa zany filaza azy zany hoe bila ny tongony fa nametrahana tanany izy nametrahany apôstôly Paoly tanany indre mandeha fotsiny zavatra nisy verina am'loany ny tongon'lay zaza ka za zany manatena mihitsy ary mino fa anjaran'reto olona zay mandre atsika reto indray a am'izao fotoana zao ka nizaniza zany ianao mahita anay a anjaranao indray zao a tongava amin'ny sabotsy azadino a amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivora sasa maraina tsy diso a ety amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka anaty azo isotry tongava fa manana anjara ao am' Jesosy ianao de azadino ara zany ty fotoanantsika ty apôstôly tsara ny mamerimberina an'zany satria ilain'ny olona zany ety amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka anaty azo isotry ny ahitanao an'io araka ny efa nyteneniko teo a de eo amin'ny arean'ny bus andavamamba eo ihany ny arean'ny bus andavamamba arean'ny bus ray ihany zany hoe misy ery amin'ny côté ilany de misy ety amin'ny côté ilany de eo ianao zany a mahita accueil eo amin'ny senama 67 ihany koa mahita accueil ianao vehivavy daholo a de eny amin'ny poste 67 ihany koa misy accueil ihany koa eny ka alamino ny fotoana hoetony marary tongava ny manana olana rehetrarehetra niza tahaka ny namana boky ianao manana ny maizy anao nefa manana olana tongava na olana manahoana mety teo any ivelany ianao fa misy sakatsakana ny fandehananao any tongava ianao mety misy zanako koa avy any ivelany tokony mandeha iverina tia tanindrazana tsy mety tafaverina tongava ihany koa ianao amin'io fotoana io fa nydingana ataonao anova be dia be ny fiainan'ny ankonanao ray manontolo ka hoy aminao hoe mety aminao ny fandarana raha ain'Andriamanitra hain' Jesosy tompo nanafaka an'ireto boka reto tao anatin'izany abokana zany tao anatin'ny ray mpimasomonjy aina atao amin'ny olona rehetrarehetra indrindraindrindra moa zany a am'reto olona zay mahita atsika reto am'izao fotoana zao ka betsaka ny olona ianao no nataon'Andriamanitra nahita ny fandarana tamin'ity arivariva ity a ka za mino fa ianao no tian'Andriamanitra ho vonjena ianao zay mahita na io mihitsy omenan'Andriamanitra ny voninahitra mankasitraka fenony amin'ny fanarahana hatramin'ny farany am'izay fandarana izay a de ho tain'Andriamanitra ane isika hivavaka isika apôstôly sotranao zay tompony amin'ny fitiavanao androany tanteraka soamantsara ty fotoana ity ianao no mena voninahitra egnany ny teny mba tsy hiverina foana aminao fa de isy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny mpanaraka izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta misaotra tompo amen dia mametraka ny veloma mandra-piona amintsika rehetrarehetra